Fa miarabantsika tsara avindaitra tsy tia alakamisy fa 10 ny volana jona ty sotraan'Andriamanitra tranontsika mbola afaka mandray ny teny amin'ity marainy ity, ny rariana dia hitondra voka-tsoa amintsika mandrakariva ny ten'Andriamanitra. Mialohan'ny amin'izany ilay vavaka sika. Tompoandriamanitra eo misaotra anao hatran'izay fa mbola meno tombon'andro raha misokatra amin'ny masonay dia fifaliana satria mamaim-poana ny fofinaina avy aminao. Misaotra anao ihany koa izay mamela ny elokay satria na dia tsy tomombana izahay dia amboarinao isan'andro. Mangataka aminao kosa nefa tsy ala aminay fa na aiza miaino izao tenao izao dia ho tahinao sy ho amboarinao ny fomba manokana izy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanafaka mahery sy tsy toa. Mpanafaka mahery sy tsy toa. Nalaina amin'ny Salamo fa 2:17 manao hoe ianao ny fiereko, miaro ahy tsy ho azon'ny fahoriana ianao, fa ombiam-pamonjena no ahodidinao ahy. Amen. Naseho ahy fa tsy maintsy miambina isika ka manohitra mpaharetana ny fakapanahy sy ny famitana Satana. Mampiova ny endriny ho taka ny anjely mazava manko Satana ka narivony no voafetiny sy babiny amin'izany. Manana tombony goavana tokoa izy noho ny fahafantarany tsara ny sain'ny olombelona. Misoko mangina ohatra mena rano izy, eo mba hanimba ny asan'Andriamanitra. Asehony ho toy ny vokatry ny fahaizana mampanahy ilay olombelona ny fahagagana sy ny asan'i Kristy. Raha nafika an-kariary sy ampasahiana ny fivavahana kristianina mantsy izy dia ahatonga ny kristianina hiantoraka eo atongotry ny mpanavotra azy ao anaty fahoriana sy ny tebiteby izany, ka ampandositra nyity fahavalo sahasaha ty ilay mpanafaka mahery tsy toa. Nitarihy ny fijeriko ho an'ny herin'Andriamanitra, naseho tamin'ny alalan'i Mosesy rehefa naniraka azo eo anatrihan'ny Farao ny tompo, takaty Satana ny asany ary rehefa niandry azy teo izy, fantany tsara manko fa nifidian'Andriamanitra hanapaka ny zioka fa nandevozana teo amin'ny zanak'Israely Mosesy ary maneho ara-tandindona ny fiavian'i Kristy voalohany izany, fandrava ny fahefahan'ny Satana amin'ny taranak'olombelona sy hanafaka an'ireo baby eo ambany vahony. Fantatry Satana manko fa rehefa ho tonga Jesosy dia hanao asa lehibe sy fahagagana mba ho fantatry izao tontolo izao fa ny Ray no naneraka azy. Nangovitra izy teo anatrihan'ny heriny fampandinika tamin'ireo anjeliny izy amin'ny fomba hanatratrarana an'ireo tanjona roa dia ny voalohany dia niandrava ny asa nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Mosesy mpanompony, amin'ny fampiasana an'ireo mpanompo ratsiny, amin'ny fanaovana osoka ny tena asan'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hanintona ny fahalianan'ny olona amin'ny fampiasana an'ireo ombiasy, izay hanimba mandritra an'ireo taona mifandimby ny fiheveran'izy ireo mikasika ny tena finoana marina sy ny fahagagana mba amin'ny asa lehibe ataon'i Kristy rehefa tonga eto an-tany izy. Ireo famantarana sy fahagagana ireo dia nataon'i Mosesy mba handresen-dahatra ny Farao, fa ilay izao izay izy lehibe no naneraka azy handidy ny Farao, handefa ny Israely mba hampanompony azy. Raha fitenina ny mofinainantsika androany dia niezaka mandrakariva Satana tokoa mba hanimba ny planin'Andriamanitra. Ahafantarantsika olombelona indrindra fa izy ilay iray amin'ny ray, izy ihany koa tonga hanavitra sy hanavitra anao ary ampiseho ilay porofom-pitiavana izay avy amin'Andriamanitra ray. Izany Satana hatramin'izao aza mana mandrakariva izany, eny fa hatramin'ny fisian'Andriamanitra aza, eny fa hatramin'ny maha-Andriamanitra ny Kristy aza. Dia engany toetra manao mandrakariva ny fanahy masina mba hanafaka anao amin'ny fisalasalanany amin'ireny toe-javatsy ireny. Ka ahafahantsika manaiky isan'andro fa Kristy ilay mpanafika mahery, izy ilay tsy toa,
izy lay nividy antsika tamin'irany mba ho afaka ao anatin'ny fanandevozana izao sy anao. Dia mandehana tahaka ny olona tsy andevy manana finoana fa efa voavidy ny kirahan'i Kristy tokoa isika. Amen. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao tokoa ny amin'izany teny hoe izany amin'ity maraina ity. Ampianaro izay andeha tahaka ny olona afaka, isaina tahaka ny olona afaka, fa tsy isaina marivo tahaka ny fisainan'ny tany. Anana zotom-po mitombo isanandro sy hafanam-po miaraka aminao izay mitombo mandrakariva. Aza vela angatsika na matimaty ny fiainana era-panahy fa ianao tokoa ilay fahazavana sy ny fihafanana ary koa ny tenao aneo jiro manazava ny dianay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.